fanazavany kolonely Ravoavy Sambatra, komandiny zandarmaria pirenena Analamanga. Nilaza ihany koa izy ireo fa tsy nisy fampiasana tazera nandritra ny fisamborana azy. Marina mety misy olona miresaka tokoa manao commentaire. Naneho ny atezerany tamin'ny alalan'ny fandretana afo ireo mpianatra, afo nyreda-reda izay efa atombotr'ireo fila lehibe mampitohy ireo andrin-jiro eto akaiky ny vavahady fidirana ny université. Nandray andraikitra avy hatrany isoroana ny mety ho famaizan'ireo fila ireo ka nanaparitaka ireo mpianatra sy namono ny afo ny mpitandron'ny filaminana. Rehefa nisainay mpanao gazety araka ny fevoarakitry ny fitaovam-piasana toy ny caméra sy ny dictaphone dia 5 no nidorana tamin'ny tazera i Jean-Pierre Omaly. Ny tazera izay mety hamoaka herinaratra hatrany amin'ny 500 volt ary mamely avy hatrany ny retsiky ny atidoha ka mahatonga ny olona vony tsy ho afa mihetsika avy hatrany. Ankoatra ny fandikan-dalàna amin'ny mahetsika tsy nahazon-dalana ny hetsika izay ataon'ireo mpianatra, ny fanohitohinana ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana etsy amin'ny faritra Akato sy ny manodidina, dia ny fikasana animba sy andoro ny fananam-bahoaka toy ireto kiosque sy taxifone manoloana ny vavahady fidirana ny université ireto no isan'ny antony samboran'ilay mpianatra dia i Jean-Pierre Omaly. Ary ara-dalàna tanteraka ny fomba nisamborana azy no izy nanohitra ireo mpitandron'ny filaminana tamin'ny fotoana nanatanterahana izany raha ny nambarany lehibe ny Emofar. Ny fanamborana iny moa zany ny antony dia misy ny fandikan-dalàna. Fandikan-dalàna dia ny ataontsika hoe tora-bato avy any ambony zay tsy ahafahan'ny olona mivezivezy eny Akato, ny mpivarotra, ny hidy, ny bus hotely hidina any ambany. Tora-bato koa moa zany ampitandro ny filamina, fandikan-dalàna zay. Misy fepetra ho raisina taoriana ireny faty olona nandritra ny fisiany aretina pesta ireny. Ny zavatra ho atao moa zany zao dia tsy maintsy isy zany fepetra raisina mba tsy hiparitana eto indrindra fa tsy tiana mihitsy andreo razana na levina tsy navolana tamin'ny ministera ny fahasalamana. Midina ifotony any amin'ny toerana nahitana antrangana aretina ny ekipa ny ministera ny fahasalamana miaraka ny Institut Pasteur mba hamongorana tanteraka ity aretina pesta ity. Ingay vo misy Tsongala Prime Ministre farany teto Madagasikara talohan'ny namotehan'ny mpanjanaka ny sotoavina mbola afaka ny joro na ireo tandindony tena marina sy hotoavim-bahoaka nanerana ny vazatany efatra. Ny vazatany efatra zay nisy ireo tsy miteny malagasy, misy ireo tsy mahazo teny vahiny. Raha ny akanjo sy ny nomena natolotra tany mahavelona, misy ny pataloha, misy ny akanjo nolovaina tamin'ireo miteny anglisy. Tapandry zany talohany ty nanaterany an'ity facture ty tamin'ny volana iny ty zany zao le naterany farany tamin'ny teo tamin'ny volana Juillet de tapaka zany izy talohany olo le jironay de tonga taty nanatitra ny jiro de hoe rehefa manatitra facture zareo mamerina azy nanatitra ny ty nefa izy tsy naverina izy nefa efa nalohanay ny sazy de le jiro nefa tsy naverindry zareo de anatitra ny ty zany zao androany de tsy mivony atao ny jiro de le jiro zany zao efa firivona zany tsy mirehatra zany. Fianakaviana iray indray ny voatafika atao amin'ny fokotany Mahavatsy voalohany ao amin'ny distrikany Toliary tamin'ny alady lasa teo ka vola iray baoritra no lasan'ireo jiolahy namony ainy kosa ny tamin'ireo fianakaviana voatafika. Marcelia Ravolonjanary. Tsy tanany andra lehilahy na dia efa nahazo ny fitsaboana sahaza aza noho ny velofamaky nahazo azy teo amin'ny lohany. Raha vehivavy kosa naratra mafy ary mbola tsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana amin'izao fotoana izao rehefa voakapafamaky teo amin'ny lohany ihany koa. Izy no
cannabis efatra faingo 5 litatra natao anaty tavoahangy ireo sary ny mpitandro ny filaminana ireo izay saika amity tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina. Anisan'ireo karazana rongony lafo vidy sy tsara kalitao ny résine de cannabis. Mahatratra ray hetsy ariary ny litatra aminy ho ny mpitandro ny filaminana. Avy any Toliara ny fiavian'ireo résine de cannabis ireo raha nambara ny polisy eo Mahamasina. Mbola tsy fantatra kosa hatreto ny mpamokatra azy. Mahatratra ny amin'ny ray hetsy ariary ny iray litatra amin'ny résine de cannabis. Efa vita ny fametrahana ny bozaka artifisialina ny gazon sentetika eo amin'ny kianja moderna Basambaza. Dingana manaraka ny famendrahana fasika madinika sy ny bio-caoutchouc. Zao izy zany efa mipetraka tanteraka ny tapis. Amin'ny tapis ity moa zany dia mbola misy fasika eo amboniny eo amin'ny 2 cm eo. Rehefa avy eo asiana le bio-caoutchouc. Nahataran'le fasika zany le fasika izay naterin'ireo mpanatitra mbola misy vato kely dia tsy maintsy sovanina aloha.